Andriamanitra venao amin'ity fotoanandroany ity tahaka ny mpanaso salamo izay teny hoe raha oviana no tonga eo amin'ny fanatrianao Andriamanitra. Eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra sika amin'ity maraina ity izay ataoko hoe ampikoriana indray Andriamanitra le rano avy amin'ny androany amelombelona indray dia hitondra fiainana indray ao anatintsika tsirairay avy dia sokafo ny fonao amin'ity fotoanandroany ity mangetaeta ianao tahaka an'ilay jera mianana ozy ny teny salamo teo miandry le rano anony tongeto ianao androany tsy fantatro ny zavatra mety atrehanao fa matoka hoe eto Andriamanitra. Amen. Amen. Mino an'izany venao fa eto Andriamanitra amin'ity maraina ity. Amen. Azay ny antony anankiray tongavantsika eto androany satria izy no antony izao rehetrarehetra izao. Izy no antony atongavantsika eto amin'ity toerana ity manantena azy isika. Aoka ianao anantena an'Andriamanitra androany. Aza manantena olona androany fa manantena an'Andriamanitra. Aoka ianao tena anantena tompo amitenena amiko androany. Mba raha ho amiko indray ny fonao amin'ity fotoanandroany ity. Fa hiasa aminao izy, ampahery anao izy, anangana anao izy dia aneo ny voninany aminao manokana Andriamanitra. Manao izay manaraka mivantana koa amin'ny tsy maraina ity hitamfananao manokana Andriamanitra dia tsy diso anjara amin'izay zavatra fanomanin'Andriamanitra ianao amin'ity maraina ity. Loantsika hitsangana dia hivavaka ametraka n'ity fotoana tsy am-pelantanan'ny tompo dia manomboa mivavaha ianao any anatinao any satria minao hoe tsy very maina zany fahatongavanao amin'ity toerana ity androany. Vavaha sady ianao dia tenao ka isy fo angetaeta ny anatinao any faniriana lalina an'Andriamanitra tahaka ny olona mangetaeta tena maniry rano avy amin'Andriamanitra ianao androany. Ifananao tena aoka tena hiantoraka amin'Andriamanitra androany mivavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka feno anao izahay. Fahasoavana nomenao anay indray amin'ity maraina ity mbola fanay indray tena mijoro eo anatrehanao. Mbola fanay indray Andriamanitra ray mitoetra eo amin'ny fanatrehanao. Ianao le Andriamanitra velona, ianao le Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra, ianao le Andriamanitra manapaka, ianao le Andriamanitra tompony fahefana sy ny hery rehetra. Eto ny olao androany Andriamanitra ray miandandra anao, maniry anao tahaka an'ilay jera mianana miandro ny rano anony izahay androany. Manoloana mety ny fahamainana izy, manoloana ny mety faharerahana izy. Mila anao zay Jesosy eo, mangetaetanao zay Jesosy eo. Tario ny olonao androany, hoety eo amin'ny fanatrianao zay androany. Alao mety fahazarana rehetrarehetra, alao mety fombafomba rehetrarehetra. Foka tena hiasa eto amin'ity toerany tenao Andriamanitra ray androany. Hikasika, hiasa ny anatina ihany, hitondra fiainana ny anatina ihany. Alleluia. Makasitraka Jesosy eo. Misaotra sadiny amin'ny zavatra rehetra ao ataonao. Ny amin'ny fananao zay hitarika ny indray ao anatin'ity fotoanandroany ity. Ao anatin'ny teninao zany, na ao anatin'ny fiderana izany, na ao anatin'ny vavaka zay ho asandratra eto amin'ity toerany ity Andriamanitra ray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndao hitera azy androany ndao hanome voninahitra azy. Alleluia. Tsika tena hiravoravo amin'ny tompo androany. Alleluia. Satria mbola manana fotoantsika ankalazana sy iterana ny Andriamanitsika. Enna l'amour Jésus en moi, enna l'amour Jésus en moi, enna l'amour Jésus, enna l'amour Jésus, enna l'amour Jésus en moi. Enna l'amour Jésus en moi, enna l'amour Jésus en moi, enna l'amour Jésus, enna l'amour Jésus, enna l'amour Jésus. Alléluia. Dis-nous ton kiré. Il y a l'amour de Jésus en moi. Manana fitiavan Jésus ao anaty. Enna l'amour Jésus en moi. Enna l'amour Jésus en moi. Enna l'amour Jésus, enna l'amour Jésus, enna l'amour Jésus en moi. Il y a la paix, enna la paix Jésus en moi.
Vienne à la paix, Jésus en moi. Vienne à la paix, Jésus, vienne à la paix, Jésus. Vienne à la paix, Jésus en moi. Vienne à la paix, Jésus en moi. Hey. Vienne à la paix, Jésus en moi. Vienne à la paix, Jésus, vienne à la paix, Jésus, vienne à la paix, Jésus en moi. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait ma joie. Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. Il est 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 là, Jésus. À gauche, Jésus il est à gauche. À droite, Jésus il est à droite. Devant, Jésus il est devant. Derrière, Jésus il est à gauche. À gauche, Jésus il est à gauche. À droite, Jésus il est à droite. Devant, Jésus il est devant. Et derrière, la vérité, il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait. Il fait notre vie autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui. La Soyane, il est autour de moi. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui qui fait. Il est autour de moi. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur, et c'est lui. La Soyane, et là, l'amour Jésus en moi. Et l'amour Jésus en moi. Et l'amour Jésus, et l'amour Jésus, et l'amour Jésus en moi. Et l'amour Jésus en moi. Et l'amour Jésus en moi. Et l'amour Jésus, et l'amour Jésus, et l'amour Jésus en moi. Alléluia. 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 Vonina venao hiderany tompo androany. Amen. Lotsika ny voninahitra azy amin'ity androany ity. Derao ny tomponao, asandra tohizy, fa tompo lehibe sy mpanjaka izy, ka mendriko derao. Derao lay zanany, derao lay zanany, lay zanany masina, anatreany fonena inizy, tsy mialeo aminy. Derao ny tompona. Alleluia. Pesca ihany, derao ny tomponao. Derao ny tompona. Asandra tohizy, fa tompo lehibe sy mpanjaka izy, ka mendriko derao. Lay zanany, derao lay zanany, lay zanany masina, anatreany fonena inizy, tsy mialeo aminy. Derao ny tompona. Laza hoe ny tompo mitoeta eo ambony fiderana azy. Halleluja. Eo aby mitoetra eo amboniny fiderana azy, miaigo ny fivavaky zay manandratra azy. Derao ny tomponao, asandra
Jesui, haleluya. Fatu lebe si panzaka izi kavenji tu derau laisanani masina anacheani nina imizi sinyale wamini derau ni tumpunau derau ni tumpunau derau ni tumpunau. Haleluya. Terus kalasan Tuhan. Haleluya. Berfunati jampian wani. Haleluya. Haleluya. Mendika uderaina nyannaranau Mendika kalasaini sau tunturizau Layanaranau magaginjins Fifalini tanirechana Mendika uderaina irongir nauresan Mendika kalasaini sau tunturizau Layanaranau magaginjins Fifalini tanirechana Desosio. Haleluya. Nós queremos irai feo androany irai feo tsika dia mandratra ny fiderana ho amin'ny tompontsika androany. Haleluya. Ndreto izay tompo amin'ity androany ity ampirainy fonay ampirainy feo anay ampirainy aminay manontolo Andriamanitra fankalazana an'Andriamanitra tokana dia ilay Andriamanitra velona ilay Andriamanitra ay. Haleluya. Notsika iray feo androany ankalazaina ny anaranao ankalazaina ny herinao ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay ny andrandrarao nahita famonjena no ny herin'ny anaranao irao ihany hoe ankalazaina ny anaranao ankalazaina ny herinao samy tompo ny voninahitra manerana ny tany zao rehetra izao zay ny andrandrarao nahita famonjena no ny herin'ny anaranao rayo mendrika uderaina ny anaranao mendrika kalazainy zao tontolo izao lay anaranao magaginjy fifaliny tanirehetrana mendrika uderaina ny anaranao mendrika kalazainy zao tontolo izao lay anaranao magaginjy fifaliny tanirehetranao Desosio. Desosi mahery anaranao lasao ihany hoe Desosi mahery anaranao lasao ihany hoe Desosi mahery anaranao Haleluya. Desosi mahery anaranao mendrika uderaina ny anaranao mendrika kalazainy zao tontolo izao lay anaranao magaginjindry. Losika rehetra irany zany any losika nandratra feo atsika lazao mendrika uderaina Layanaranao magaginjy fifaliny tanire
Velantsika lesany feky zany a ataontsika ankalaza ny tompo androany me voninahitra izy amin'ity androany ity aoka tena isy fiderana toboky avy any anaty lano ny fonao androany oh halleluja asandraty izy androany halleluja halleluja ninona nataonao tamin'ny fiainanay Andriamanitra dia ho tonona eto zany Andriamanitra entinay ho fankalazana anao Jesosy fa tsy miovy ianao maly sy anio ary mandrakizay Jesosy Andriamanitra izay nanasitany ianao halleluja Andriamanitra mitsindra anay ianao Andriamanitra mitahiry anay ianao halleluja androany izay tompo dia manambara an'izany izany manambara an'izany fiderany izany ho fijoroana efa volombelona tompo tsy amin'iza tsy amin'ny hafa fa aminao re ihany mijoroana efa volombelona fa velony anao halleluja Jesosy lazany atsaranao zahay tsy amin'ny fomba fa amin'ny alalan'ny fiainana tompo fiainanay izay mivoaka avy eo amin'ny altaranao Jesosy noentinay hanandratana tompo hanao amin'ny alalan'ny fonay tsy miteny fiteny tsy voalantsy izahay androany fa ninina fankalazana ninina fiderana sandratray androany dia vokatra ilay fanorotoronao avy aminay Jesosy ka tompo ka mideranao zahay deranao ny amin'ny fideliteanao deranao tompo ny amin'ny fitsinjovanao deranao izay tompo ny amin'ny fanasitrananao deranao izay tompo ny amin'ny fitehirizanao ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny teninao tompo halleluja halleluja fa izay namelany elokao rehetra zay nanasitrana ny aretinao rehetra izay nitondra famonjena velona atsapanao ve zany androany halleluja halleluja totsika rehetra iarahirana izay mamelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena velona halleluja totsika mbola hira zany any wow izay mamelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena velona halleluja halleluja samy tompo sany Jesosy ny fitsona vavolombelona zay ilay ao anatrianao halleluja salta Jesosy salta Jesosy halleluja
mamela ny heloka rehetra izay namelany helokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluia. Lazao ny atsara ny androany eto anatrehan'ny tomponao ianao androany za ihany koa dia eto anatrehan'ny tompoko androany tsy banjinako anizaniza. Halleluja. 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 Asandrato ny feonao androany, asandrato ny fonao fankalazanao azy. Oh Jesosy eteza ianao Jesosy sandratry ao ka tsisy anaranao membonatafo akoatra ny anaranao reriantsy lay tomponay lay antokana fanantenanay. Halleluja. Halleluja. Tumpu ierina miociza reciza ao ka ny tompo reriano anambaratsika an'izany aza tao hira fotsiny zany androany fa ao ko fiderana iainga avy any am-ponao. Misy azo arina minifa sarana hari mandrakiza hari umandrakiza ni fianjia mbola iray tsika zany androany tompo ni herinao tumpuo ni herinao miyoshizao rechizao kanifaminjampunao manerana nihita azoana mifahatsarana tsy misy azoarina minifahatsarana. Jesosy ao kianao aka ny toeranao androany hario ianao isandratra tompo. Halleluja. Halleluja. Tumpo misandratani ni avuinji diana fiderana nao kani fiderana nao manerana nita kisewaniu tumpo kisewaniu ni fale biasana kanivunina hichao nuamenonai nuamenonai fatum piano
Azonao an-tsaina ve lanjan'izany ny voambolana rehetra voakatsika ho tena tafatrebona ao anatin'ny fotsika marina ve izany fiekena amin'Andriamanitra izany isika miena ary Andriamanitra no misaraka. Halleluja. Voninahitra ho anao Tompo, voninahitra ho anao ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Halleluja. Ilay Andriamanitra tsy toa, tsy manam-paharoa. Halleluja. Tsy haitohaina ilay Andriamanitra mahery. Halleluja. Oh. Fahatumpianao sianjamanicha kanivoninahitra kanivoninaitra no ameno anay no ameno anay fatumpianao sianjamanicha. Hallelujah. Yanao si omega mianku camina menji chiudera Yano no alfa Yano Hallelujah. Si omega nyanku kamina menji kyudenanya
Tsika rehetra hiarahirana zany fotsiny hoe menanao ny tera laza. Tsika fiangonana hiarahirana zany mafy androany. Asandrato ny feo anao androany telazao. Tsika nangatra ny feo asika androany. Ianao no alfa sy omega. Ianao no alfa sy omega. Alleluia. Falebiazany fetsika androany. Tena misabandona tanteraka eo anaty fetsika androany. Tsika tena ilaza azy. Lazao ihany. Omena anao. Omena Hallelujah. Oh, tsara ianao Jesosy. Hallelujah. Ho an'ny tompony voninahitra. Ho azy irery ihany. Voninahitra rehetra. Hallelujah. Hallelujah.
Oh, thou, art high above all the earth. Thou art exalted far above. Oh, God. Yanau tu hambu insaure chiza kumisara tayana. Hallelujah. Let's get my fathers on. Oh, Misandra,
Tena avelatsika andesa ny feokely zany dia mba mpanambara ny fotsikitsika nararoatra ny fotoantsy mihitsy tena iresantsika amin'ny to mpanararota ny fotoana fiankohofana ralasanabara fanatoerana arivo aza tsy atakalotsika ny fanatrehan'Andriamanitra nafonenana arivorivo aza ka tsisy atakalotsika ny fanatrehan'Andriamanitra fa mamy no ny any ampiasana mamy no ny any anifinyankonatsika manokana eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Alleluia. O tena nararotsika androany tena iakohaka eo anatrehany lazao mihitsy ao anatin'ny fonao androany hoe Tompo miankohaka aminao fotsiny androany miaiky anao fotsiny androany oka tena anambara ny fotsikitsika androany amelatra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra amelatra ny fotsika eo anatrehan'ny Tompo androany. Mareny antsoantso na itsiraray avy Tompo mianjatra takinao amin'ny vahoakanao ma tsisy résistance any amponay tsisy fanoherana any amponay any anetrenay tena eo anatrehanao anekenay ny fahefanao. Yanku kaminawa fanyamini fanacheana niza ninu na sisitua Mamikyuni miankuka mina niza ninu na sisituana Mamikyuni miankuka Mamikyuni miankuka Mamikyuni miankuka mina tungau yanku kaminau zaiteso fanyamini Kereta yaraira we niza ninu na sisituana
Mamikiuni Nyankuka Mina. Oh, Nisa, 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 Ninu Ninu na Tisitu Mana. Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni. wala ilasan sa niyang sikareta. Wala ilasan sa pusan sikawe. Nisa, Nisa, Ninin, nagsistuanaw. Nisa, Nisa, Ninu, Ninu na Sisituana. Mamikiuni Nyankuka. Lasanya, Nisa, 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 Ninu, Ninu na Sisituana. Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni Nyankuka. kasofaran sa Nisa, Nisa, Ninu, Ninu na Sisituana. Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni Nyankuka Mina. Saotra Jesosy. Fa zavatra iainanay tahaka izao Andriamanitra. Dia sombony ihany ho Paoly apôstôly. Fa menao an'izany santatra izany izahay. Izany santatra mialoha izany nomenao anay. Ahafahanay manamafy ny finoanay. Fandray androany izahay. Dia amin'ny isa tsy tambo isaina ny fiadanana sy ny fifaliana ao anatin'ny fonay. Tsisy tomany intsony. Tsisy alahelo intsony. Tsisy fanaintainana intsony. Fa ho Paoly hoe rehefa afaka nesoana tamin'ity trano lay anay ity izahay dia ho any amin'ny tomponay. Alleluia. Andao hitehaka ho an'ny tompo isika. Alleluia. Alleluia. Wana Mamikiuni Nyankuka Mina. Nisa, 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 Ninu, Ninu na Sisituana. Mamikiuni Mamikiuni Nyankuka, Mamikiuni Nyankuka Mina. Alleluia. Baka mahazo toerantsika androany. Otsika ao anatin'ny fanompona trano moa fa tsy hoe tapitra akory ny fanatrehan'ny tompo fa ao anatin'ny fanomezantsika ny amintsika manontolo eo anatrehan'ny tompo isika ankehitriny dia manasantsika hiazona an'izay fo izay mandrakariva eo anatrehan'ny tompo dia irosan'ny fanatitra isika amin'izao fotoan'izao manasany mira amin'izao fotoan'izao. Alleluia. Misaotra ny tompontsika fa mbola fahasoavana nefa atsika manatitra fanatitra. Amen. Nateo ny zavatra rehetra dia afaka mbola nitondra ny fanatitra ianao eto amin'ny Andriamanitra ao.
amen. Ny fanatitra dia zavatra mampifatotra ahoana moa zany famatotra amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanatitra, amen. Mety hoe tsika indraindray mihazona ny volantsika, ny fotoanantsika, ny amintsika tsy mahafoy tsika na ho an'Andriamanitra ary. Fandroany aho te hizara aminareo hoe ny olona manatitra fanatitra zany dia olona matoky an'Andriamanitra. Ny olona manatitra fanatitra dia olona matoky an'Andriamanitra. Tsy manahy izy fa na hanatitra fanatitra ary izy dia fatany fa mitahazy foana ny Andriamanitra. Alleluia. Ny fanatitra tsy hoe androany vao omanina fa zavatra efa nomaninao iny. Tsy haiko efa tamin'ny herinandro efa ela dia androany tena fotoana sarobidy ahafahanao manatitra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Aza atao zavatra mahazatra amin'ny fanatitra fa zavatra masina eo anatrehan'Andriamanitra. Zaho namaky ny Baiboly dia ry tsy haiko na fantatrareo Davida mpanjaka, omby 10 natao fanatitra. Tena tsy haiko hoe ao anatin'ny andro 4 andro manao an'izany. Tsika tsisy 4 segondra dia vita ho fanatitra. Naseho an'i Davida mihitsy ny alebiazany ny fitiavany an'Andriamanitra. Fa na mbola hanao omby anatapitrisany ary izy teneniko anareo zany fa tsy mahasolona ny oxygène, ny fofonaina omen'Andriamanitra tsika iray andro. Ataovy zava-dehibe ny fanatitra, amen. Tena mihitsy ny eo akaikinao hoe tena ataovy zava-dehibe hoe ny fanatitra. Iny manambara raha zaho zao taloha nanao fanatitra mety hoe tia ny fanatitra fa arakaraky ny firosoko amin'ny fanompoko an'Andriamanitra dia miakatra ny fanatitra satria izay ny lehibe atao-poko, amen. Manakaikikaiky kokoa an'Andriamanitra dia miakatra ny fanatitra. Lasa tsy matahotra na androtsaka ny tia raha dia tsy manany apitso amen. Ka n'olona manao fanatitra ataovy amin'ny finoana tompo ity ny fanatitra atolotro anao amin'ny foko rehetra, amin'ny fitiavako rehetra. Tena teneniko hoe tsy hampafirina tolotr'Andriamanitra antsika io fa manomboka izao tena lanjao ny fitiavanao. Afaka Andriamanitra tsy mijery hoe tia be dehibe na tia kely fa nefany amin'ny lanjan'ny fitiavanao an'Andriamanitra ny abetsaka ny arotsakao, amen. Za zao raha ohatra hoe ataoko hoe misy roa alina zany eo amiko ao dia niteny tamiko ny tompo androany hoe aro-tsay ho anahy any an-trano mbola tsisy loaka fa raha matoko ny tompo dia arotsako iny satria fantatro fa izy no miahy. Matoa izy niteny tamiko dia afaka manao zavatra ho anahy izy, tsy hoe mila takalony fa fantatro ny Andriamanitra, amen. Izy no mikarakara, izy no manoa anahy isan'andro. Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fanomananao ny fonao ny aminao rehetra hitondra ny fanatitra ao eo anatrehan'i Jehovah. Tsy olo-kolopona ny manao fanatitra fa olona voafidin'Andriamanitra dia tsika sy ianao zany, amen. Afaka manatitra fanatitra ao anatrehan'ny mpanjaka, alleluia. Fa soavana ane zany na anantona filoham-pirenena ary ianao tena mbola protocole be, ndraso aloha savasavaina daholo sao dia misy antso, sao dia misy an'izao, fa ianao tonga eto miaraka amin'ny fitiavanao, miaraka amin'ny fonao tsotra tompo ity ny fanatitra atolotro anao, halleluia. Ka andaotsika androany anao ny fanatitra, afaka mandrositsika dia ataotsika le hira hoe izy no mamatsiahy isan'andro, halleluia.
Alléluia. Tsara ny tompo a. Dia miarabany raha latojo aloha tonga soa. Tekateka mafy ny tompo a. Raha latojo avy any Toliary a. Tonga soa. Dia tsy haiko hoe misy olona ve vaovao tonga eto androany a. Tsisy a. Efa teo daholo. Dia tonga soa koa zany zay. Tay tompo e. Tsika teka mafy ny tompo a. Tena misaotra betsaka ny amin'ny fotoan-dram-bavaka. Zay angamba ny tiako ambara satria mety izay ny nakany fa isika noho ny vavaka dia tena zava-dehibe ny vavaka nataonareo. Amen. Dia zay no raha misy olona mandeha manao mission dia hoe tsy nakany a fa mivavao azy. Amen. Tena tsarovy am-bavaka satria tena ilaina le izy a. Eny andalana feno accident a fa ianao arovo an'ny tompo a. Dia ianao koa tany tena sokana ny tompo hoe namangy ny fiangonana tany Andriamanitra. Dia mahery izy ireo a noho isika, noho ny vavaka nataontsika fa tsy noho izahay. Amen. Zay mivady ny solotena tany fa isika fiangonana no niaraka nakany tamatavy. Tao amin'ny fanala izy a, mety tsy tany ianao. Zay tsy ahita ranomasina koa zay a. Fa saotra ny tompo. Dia raina ny tompo a. Dia aza reraka mivavaka ho an'ny manao mission rehetrarehetra isika. Fa ho avy fotoana mety handeha ianao a, fa ho an'izay mandeha dia tena hoe taio izy Jesosy a. Iny ny anjara briko etiko ho an'iny olona mandeha iny a. Dia tonga soety zay androany a, voninahitr'Andriamanitra. Andre tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a, ndao hanomana ny fotsika indray. Amen. Dia sokafo ny fonao androany a, andre izay ao am-pon'Andriamanitra satria fantatra hoe matoa ny tompo a mame an'ity fotoana androany ity indray ho antsika. Dia tsy kisendrasendra le izy fa te hiteny amintsika Andriamanitra. Te hiteny amiko Andriamanitra, te hiteny aminao Andriamanitra. Zao no akaikinao hoe te hiteny aminao Andriamanitra androany eo a. Dia sokafo ny fonao a, aza matory a. Dia raisitra avy amin'Andriamanitra androany a, fa izy hita manokana anao. Ya andaotsika amin'ny fitsanganana averitsika le hira hoe you are alpha and omega. Ianao no alpha sy omega. Amen. Alléluia. Nataka andalatsiori. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mihitsy tompo fiandohana sy fiafarana ianao Jesosy. Alleluia. Ho iran'izany amin'ny fotsika manontolo fotsintsika androany. Ianao no alfa. Alleluia. Omega, nyaku caminao, menji chiuderai nyana. Ianao no Omega, mianku caminao, menji. Rehefa miran'izany ianao dia tena atolory azy tokoa ny dera sy ny laza androany. Halleluia.
las miankukami. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Oh, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons. Tu es digne de louange. Tu es digne de l'honneur. Oh, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. À toi soit la majesté, Seigneur. Qui est Dieu comme toi? Nul n'est semblable à toi, Seigneur. L'univers entier proclame ta gloire et ta magnificence. Et ton Église aussi. Ici rassemblés, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. D'éternité en éternité, tu restes toujours le même. Tu ne changes pas. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui se meut dans ton Église, qui est là pour nous toucher, pour nous parler, pour nous exhorter, nous encourager, nous révéler ton plan et ta volonté, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour. Alléluia, tu es fidèle, Seigneur. Et nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et nous vous invitons, vous qui nous suivez en ligne, si vous êtes ici à Tana ou à Tamatave, sinon à Tuléar, nous vous invitons à venir vous joindre à nous dans nos cultes. Ce sera un réel plaisir pour nous de vous accueillir. Nous vous invitons de tout cœur, de tout notre cœur. Merci. Alors, aujourd'hui, j'ai une offre d'emploi. Ouais, j'ai une offre d'emploi à vous proposer. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est une opportunité pour eux. Pour ceux qui ont déjà un travail,
ho an'ireo izay efa manana asa kosa ils pourront faire un double emploi. dia afaka manao asa anankiroa izy ireo. Amen. Amen. Apparemment, l'église n'est pas très à chaud pour... Dia ohatrany hoe tsy vonona fiangonana En tout cas, ce n'est pas un emploi pour Dubaï ni à Koweït. Hein. fa ilay izy aloha tsy aza makany a Dubai na Koweït a. Mais je vais vous parler du meilleur emploi qui puisse exister. Fa iresaka aminareo asa izay asa tsara indrindra izay misy. Amen. Amen. Vous voulez savoir ou non? Tianareo fantatra ve sa tsy e? Je répète, c'est le meilleur emploi qui puisse exister. Averiko ihany hoe io ny asa tsara indrindra izay misy. Nos enfants, nous les envoyons à l'école, Tsika dia mandefa ny zanakitsika any am-pianarana nous les encourageons à bien travailler ary apresiatsika izy ireo mba hianatra tsara, pour avoir un bon emploi, n'est-ce pas? mba hahazo asa tsara, Avoir une bonne situation. mba hanana toerana tsara, Oui, un bon travail. asa tsara. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dia izay no resantsika androany. Vous avez hâte de savoir c'est quoi ce mystère. Tena hoe te afantatra ve nareo iny zany zava-miafiny izany? Nous allons prendre notre Bible. Andray baiboly isika Dans l'épître de Paul à Timothée. ao amin'ny epistiliny soratan'i Paoly ho an'i Timoty. J'espère qu'après avoir lu le passage, vous n'allez pas dire « Ah, c'est ça !» Dia mino hoe rehefa avy mamaky an'ilay tentsika dia tsy tenareo efa izany, mais que vous serez très encouragés fa tena hoe mahery ianareo à travers le message de ce jour. amin'ny alalan'ity afatra androany ity. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 3, Timoty voalohany toko fahatelo et le verset 1. dia iny andiny voalohany. 1 Timothée 3, 1. Timoty voalohany toko fahatelo andiny Cette voalohany. parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mahatoky izao teny izao, raha misy olona maniry ny asa ampitandrina dia maniry asa tsara izy. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Raha misy olona maniry ny asa ampitandrina. Si nous avons suivi la conférence internationale le mois d'octobre dernier, Raha ohatra tsika ka nanaraka an'ilay conférence internationale tamin'ny volana oktobra teo le frère Mickey a beaucoup parlé de ce que c'est qu'un évêque. dia nresaka besaka mihitsy i Ralamikia momba ny hoe mpitandrina na Un ny évêque, un bishop, un ancien. ny évêque, bishopy, ny loholona. Mais tous ces titres, c'est quoi exactement? Fa inona daholo moa ireo fiantsoana ireo? C'est quoi un évêque ou un évêque? C'est pas celui qui porte une toge ou je sais pas quoi, une grande robe, comme on a l'habitude de le voir. Ny évêque dia tsy ireo le manao an'ilay akanjo lava be reny izay fahitantsika. Mais un évêque, c'est quelqu'un qui prend soin du peuple de Dieu. Fa ny évêque dia olona mpitandrina ny vahoakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Un évêque ou un bishop ou un ancien, c'est quelqu'un qui prend soin du peuple de Dieu. Ny évêque, ny bishopy sy ny loholona dia mpitandrina ny vahoakan'Andriamanitra, mpikarakara ny Paul nous vahoakan'Andriamanitra. dit que celui qui aspire à avoir cette charge, Dia Paul milaza ireo izay maniry ny hanana an'izany asa izany il désire une œuvre excellente. dia maniry asa tsara izy. C'est-à-dire qu'il y a une soif qui doit jaillir en nous, Izany hoe misy hetaheta tokony mivoaka avy ao anatsika, non pas pour devenir un ancien, porter le titre d'un ancien, tsy hoe ho tonga loholona akory na hoe hitondra ny anarana hoe loholona, mais avoir la soif, le désir, l'amour de prendre soin du peuple de Dieu. fa hanana hetaheta sy faniriana ary fitiavana ny karakara ny vahoakan'Andriamanitra. Et prendre soin du peuple de Dieu, Dia izany hoe mikarakara ny vahoakan'Andriamanitra izany ce n'est pas
la charge d'une seule personne ou deux ou trois. dia tsy anjarana asan'olona anankiray na roa na telo akory. Ce n'est pas que, non, c'est le pasteur ou les anciens qui doivent prendre soin des affaires de Dieu. Tsy hoe ny mpitandrina ihany ny pasteur na ny olona no hikarakara ny asan'Andriamanitra, Mais nous sommes tous appelés fa isika rehetra dia nantsony à prendre soin les uns les autres. hifampikarakara. Nous sommes tous appelés Nantsoina avokoa isika à rehetra nous occuper des affaires du Seigneur. hikarakara ny asan'ny tompo. Nous sommes tous appelés Nantsoina avokoa isika à rehetra prendre en charge l'Église. mba andray andraikitra ny amin'ny fiangonana, Ce n'est pas seulement que les anciens. ary tsy ny olona ihany a. Et je vais vous montrer ce que dit la Bible. Je vais prouver cela en vous montrant ce que dit la parole de Dieu. Dia asehoko anareo zany a amin'ny alalan'ny famakinan'ny ten'Andriamanitra ho porofoko aminareo. Nous allons voir d'abord dans le livre d'Exode, Andao aloha isika maky ao amin'ny bokin'ny Exodosy a. Exode chapitre 19. Exodosy a toko 7:20. Nous allons lire le verset 5 et 6. Exodosy a toko 7:20 andiny 5 sy 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Koa ankehitriny raha ian'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireto teny ireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu envers le peuple d'Israël? Ary inona ny tao am-pon'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Israely? Premièrement, Voalohany indrindra, Dieu voulait avoir un peuple, son peuple. Andriamanitra dia te hanana vahoaka izay anazy vahoakany. C'est pour cela qu'il a mis à part les enfants d'Israël Izay ny antony a nanokanany a ny vahoakan'Israely pour lui appartenir. mba ho azy. C'est son peuple à lui. Vahoakany ireo. Et ici, dans le chapitre 19, Dia eto amin'ny andiny 7:20 il n'avait pas encore donné des commandements. dia mbola tsy nanome an'ireo didy izy, Parce que c'est à partir du chapitre 20 qu'il a donné les commandements. fa tao aorianan'ny toko 20 nanome any didy izy. Mais il a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Fa nanao fanekena tamin'ny vahoakan'Israely izy. Parmi toutes les nations qu'il y avait sur la terre, Tamin'ny firenena rehetra izay nisy tetỳ ambonin'ny tany il a choisi une nation dia fidy firenena anankiray qu'il a izy mis à part. izay natokany, Il voulait être le roi ary teo ho mpanjaka ny firenena io izy, et avoir une relation avec cette nation dia anana fifandraisana amin'ny firenena io, parce que c'est sa nation à lui. satria ny firenena ho azy io. Et donc, il y avait un royaume. Dia zany hoe nisy fanjakana anankiray Si on parle de royaume, raha miresaka fanjakana ça veut dire il y a un roi. fanjaka Et il y a une relation de roi envers son peuple. Et son peuple donc devait l'obéir, le suivre. Donc la Bible nous dit qu'il voulait faire de son royaume
qui servent le Seigneur. Amen. Il n'y avait pas encore le choix des Lévites. Il n'avait pas encore choisi les Lévites pour prendre soin de son peuple. Il n'avait pas choisi les Lévites pour le servir. Mais dans son cœur, il voulait que tout son peuple le serve. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Et Dieu n'était pas content. Il a demandé à ce qu'on punisse les rebelles. Que chaque famille devait prendre des sabres, des couteaux pour trancher la tête des rebelles. Mais tout le monde n'avait pas accepté, il faut dire la Bible, hein, mes frères et sœurs. Mais il y avait la famille de Lévi qui a obéi. Qui a obéi. Alors à partir de là, Dieu a mis à part la famille de Lévi. Ils sont devenus les Lévites. Et à partir de là, la sacrificature est seulement restée au niveau de la famille de Lévi. C'était donc les Lévites seulement qui pouvaient servir le Seigneur. Mais ce n'était pas ça le cœur de Dieu depuis le début. Au commencement, le cœur du Seigneur, c'est d'avoir un royaume où tout le peuple le sert. Alors le Seigneur est arrivé plus tard. Après plusieurs années, plusieurs siècles, Dieu a envoyé son Fils pour établir une nouvelle alliance. Nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Mais Dieu n'a pas oublié son plan. Parce que Dieu ne change pas. L'homme peut changer, l'homme peut se rebeller, mais Dieu ne change pas. Alors, qu'en est-il de ce plan qui consistait pour Dieu d'avoir un royaume de sacrificateurs? On va lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Et le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, c'est qui vous là? Vous, c'est nous, hein? Vous, c'est qui? C'est nous. Le peuple de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho any tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Donc par Jésus-Christ, Izany hoe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Dieu a rétabli son plan original. dia Andriamanitra dia namerina amin'loany ny drafitra tany am-boalohany Ce qu'il avait dans son cœur depuis le début izay tao anatin'ny fony hatrany amin'ny de son fiandohany histoire avec le peuple d'Israël, fiandohan'ny tantarany araka tamin'ny vahoakan'i qu'il Israely voulait avoir un peuple qui lui appartient, izay hoe te hanana vahoaka ho azy izy un peuple qui le sert. vahoaka manompo azy Donc il est venu l'accomplir par le moyen de son Fils Jésus-Christ. dia tonga izy dia nitaterany tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy Il zany. fait de toi et moi dia nataony hoe za sy ianao son peuple, ho vahoakany un sacerdoce royal. Firenena masina C'est pour cela que l'Église izay mahatonga hoe ny fiangonana est illustrée comme étant un corps dia nataoko sarisary tahaka ny tena iray dont nous sommes les membres. dia isika ireo ny momba ny tena Nous avons un corps manana tena isika et ce corps, il a plusieurs membres. dia ao anatin'io tena io dia misy momba ny tena maromaro na ratsana maromaro Mais tous ces membres sont utiles. fa ireo momba ny tena rehetra ireo dia ilaina avokoa. S'il y a un membre qui n'est pas fonctionnel, Raha ohatra misy momba ny tena anankiray izay tsy miasa c'est que le corps, il est malade. dia marary zany ilay tena. On se comprend. Ah, On se comprend. mifaka Vous me azy comprenez? isika azonareo Admettons qu'il y ait, par exemple, je prends un cas tout bête. ndaontsika indray ohatra ohatrany adaladala ny raisiko On a un mal de dents. marary nify isika Une seule dent. nify anankiray fotsiny Qu'est-ce qui souffre? iza no marary C'est tout le corps. ny vatana rehetra na ny tena rehetra Tout le corps souffre. ny tena rehetra no marary. S'il arrive un problème à un seul doigt, Ary raha misy olana amin'ny akikely anankiray ne serait-ce que l'auriculaire, le tout petit doigt, na dia ny akikely fotsiny ary ty kely drindry ty mais tout le corps a mal. dia marary avokoa ilay tena rehetra. Mais c'est ça l'illustration que la Bible donne par rapport à l'Église. dia izay ny kisarisary omen'ny baiboly ho an'ny fiangonana. L'Église est un corps Ny fiangonana dia tena iray et nous sommes les membres. dia isika ny momba ny tena. Nous sommes donc le peuple de Dieu. Isika izany no Nous vahoakan'Andriamanitra formons le royaume de Dieu. dia isika no ao anatin'ny Mais fanjakan'Andriamanitra. dans le cœur de Dieu, Fa ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra son royaume est un royaume de sacrificateurs. dia io firenena io fanjakana io dia fanjakam-pisorona. Amen. Amen. C'est-à-dire Ny dikan'izany que dans le royaume de Dieu, hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dans l'église du Seigneur, ao amin'ny fiangonan'ny tompo ce n'est pas normal dia tsy normal qu'il y ait des membres du corps hoe misy momba ny tena qui soient inactifs, izay tsy mihetsika, qui soient inutiles. izay tsy miasa. C'est pas normal. Tsy normal zany. Ça veut dire que le corps est malade. Ny dikan'izany dia hoe marary ilay tena Le corps a un problème. dia misy olana ilay tena. Mais un corps normal, Fa ny tena izay salama tsara tous les membres fonctionnent. dia miasa daholo ilay momba ny tena rehetra. Une question peut se poser. Dia mety mipetraka amin'ny fanontaniana, Est-ce que cela veut dire que nous allons tous devenir des anciens, des diacres, des diaconesses et de je sais pas quoi? dia midika ve zany hoe isika rehetra dia lasa olona na diakona na tsy haiko N'allons pas trop vite. andaontsika tsy azakazaka ny amin'izay Mais ce que nous devons d'abord comprendre, fa ny tokony ho azontsika voalohany indrindra c'est que étant membre du corps, hoe amin'ny mamomba ny tena ay je dois retrouver ma place au sein du corps dia mila mitady ny toerako eo anivon'ilay tena et exercer la fonction que le Seigneur veut que j'exerce.
dia manao an'izay asa izay tiany tompo hampanaoviny ahy. Amen. Amen. Le Seigneur, s'il a besoin d'un peuple, Ny tompo raha nila vahoaka izy c'est parce qu'il veut que son peuple le serve. dia ny tiany hoe vahoakany hanompo azy. Et servir le Seigneur, Dia izany hoe manompo ny tompo ce n'est zany pas quelque chose qui a un temps. dia tsy hoe amin'ny fotoana anankiray fotsiny akory, C'est quelque chose qui va durer éternellement. fa tena hoe maharitra mandrakizay zany. La sacrificature, Ary ny fisoronana c'est quelque chose qui commence ici sur terre dia manomboka ety ambonin'ny tany et qui va continuer dans la vie éternelle. dia hitoy any amin'ny fiainana mandrakizay. Lisons ce que Jean a écrit dans le livre d'Apocalypse. Andao isika maky eo amin'ny soratany Jaona amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apocalypse chapitre 1. Apokalipsy toko voalohany a. On va lire à partir du verset 4. Dia vakitsika manomboka amin'ny andiny faefatra. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Manomboka amin'ny andiny faefatra, Jaona mamanga ny fiangonana 7 any Azia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Vous avez vu ce qui est dit dans le verset 6? Hitanareo ve ny voasoratra ao amin'ny Et qui a fait de nous sady efa nanao antsika un royaume de sacrificateurs. ho fanjakana dia mpisorona. Amen. Amen. On va dans Apocalypse chapitre 5. Andao ao any amin'ny Apokalipsy toko 5 On va lire à partir du verset 7. dia vakitsika manomboka amin'ny andiny fafito. Il vint et il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny lolona 420 dia nakohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina zany. Ary ny hirafirambavao izy ka nanao hoe: ianao no mendrika aka ny boky sy hamany tomboka seny, fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy samby hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Le verset 11. Andiny faraky amby folo. Je reprends le verset... Non, c'est bon. Alors, le verset 10 dit: Tu as fait d'eux. Ces gens qui viennent de différentes tribus, différentes nations, différentes nationalités, différentes tribus, ils sont rassemblés pour former un seul peuple. Eo amin'ny
andiny fafolo izy miteny efa nataonao zany hoe ireo olona samy hafa firenena samy hafa fiteny samy hafa foko nataony vahoaka anankiray. Et ce peuple-là constitue un royaume et un royaume de sacrificateurs. dia ireo vahoaka ireo dia natao fanjakana anankiray fanjakana mpisorona. Ce n'est pas le corps d'anciens, tsy ny tena loholona akory ny resana ni le corps des ministères, na ny tena ny asa fanompona mais tout le peuple de Dieu, fa ny vahoaka an'Andriamanitra ensemble rehetra réunis, miaraka forment un royaume, le royaume de Dieu. no manome any fanjakana Et le royaume fanjakan'Andriamanitra de Dieu, c'est un royaume de sacrificateurs. dia ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjaka mpisorona. Donc la sacrificature n'appartient pas à une famille, Zany hoe ny fisoronana dia tsy ana fianakaviana anankiray à un clan, na ana foko anankiray à un club, na hoe fikambanana à un anankiray groupe de personnes na hoe amin'ny vondron'olona ou des anankiray gens qui ont des titres. na olona izay manana Mais fiantsoana tout le azy. peuple de Dieu est appelé à servir le Seigneur. Fa ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra dia natsoina hanompo ny tompo. Amen. Amen. Toi et moi, Za sy ianao nous sommes appelés dia natsoina à isika servir le Seigneur. hanompo ny tompo. La religion Ny fombafomba-pivavahana nous apprend à venir à l'église. dia Nous apprend à venir à l'église mampianatra antsika ho any am-piangonana pour recevoir. mba handray. La seule chose qu'on donne, Dia ny zavatra omentsika c'est peut-être chanter, dia hoe mihira apporter une offrande, mitondra ny mais fanahytsika en retour, dia nefa mifanohatra amin'izay on attend d'être encouragé, dia miandry tsika hoe on attend une ho promesse, miandry fampanantenana on attend une parole, miandry teny on attend une directive, miandry on fitariana attend toujours de recevoir. dia miandry foana isika handray. C'est ça ce qu'enseigne la religion. Dia izay no nampianarana fombafomba-pivavahana. Alors que Dieu veut nous apprendre Dia nefa ny tian'Andriamanitra ampianarana antsika à donner. hanome mba hanome Nous avons besoin de donner. ary mila manome isika En servant, rehefa manompo isika en servant le Seigneur, rehefa manompo ny tompo nous isika nous donnons nous-mêmes. dia manolotra ny tenantsika aloha isika. Comme nous apportons nos louanges, notre adoration, Tahaka ny hoe rehefa mihira isika mitondra ny fiderantsika isika ny fiakofantsika nous apportons notre offrande, dia mitondra ny fanahytsika mais isika. nous avons besoin de nous apporter d'abord nous-mêmes Fa ny voalohany indrindra aloha dia mila mitondra ny tenantsika et isika d'apporter notre temps aussi dia mitondra ihany koa ny fotoanantsika au Seigneur. ho an'ny tompo. Amen. Amen. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a fait pendant qu'il avait 12 ans? Tadidinareo ve ny zavatra nataony tompo tamin'izy 12 taona? Il est resté au temple. Nitoetra tany amin'ny tempoly izy. La fête est finie, Tapitra ny fety tout le monde est parti. lasa ny olona rehetra. À l'époque, s'il y avait Facebook, peut-être ses parents auraient publié sa photo pour demander à ceux qui l'auraient retrouvé de le ramener chez ses parents. Ary tamin'izany raha mety hoe nisy Facebook dia mety navoaka ny ray aman-dreniny tao Facebook izy mba hoe raha ohatra misy mahita azy dia mba hiantso any ray aman-dreniny. Après avoir fait un long parcours, Rehefa nandeha lalana lava be izy ireo les parents se sont rendus compte dia tonga saina le ray aman-dreny que leur fils n'était pas avec eux. hoe tsy niaraka tamin'izy ireo le zanany lahy. Ils sont retournés au temple Dia miverina tany amin'ny tempoly izy ireo pour aller le chercher. mba hitady azy haka azy. Et quand ils l'ont vu, Dia rehefa nahita azy izy ireo qu'est-ce qu'ils ont dit? dia inona ny zavatra nilazainy? Luc chapitre 2. Luka toko faharoa Luc chapitre 2. On va lire le verset 48 et 49 seulement. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.
Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Luka toko faharoa andiny fahavalo amby efapolo sy fahasivy amby efapolo ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny tamin'ny anaka nahoana no nanao toy izany taminay ianao izato alahelo indrainao sy izao nitady anao fa hoy izy taminy nahoana no nitady ahy ianareo tsy fantatrareo fa tsy maintsy eto an-tranony raiko aho. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Tsy fantatrareo fa tsy maintsy eto an-tranony raiko aho na hoe mikarakara ny asany raiko aho. Qui est notre père, frères et sœurs? Ary iza moa ndray antsika aralasana bavy? C'est Dieu, non? Andriamanitra sa tsy zany? Une question se pose, Dia misy fantaniana mipetraka que vous n'êtes pas obligé de répondre. izay tsy voatery mamaly an'izay akory ianareo a. Est-ce que vous vous occupez des affaires de votre père? Ianareo ve mikarakara ny asan'ray ianareo? Est-ce que nous nous occupons des affaires de notre père? Isika ve dia mikarakara ny asan'ray tsika? Quand on est petit, Rehefa mbola kely isika on demande toujours à papa dia ou à mangataka maman. amin'irayntsika foana na ny rentsika On veut recevoir des choses, dia te azo zavatra on isika, veut des jouets, te azo on kilalao, veut le goûter, te azo goûter, on veut des habits, te azo on akanjo, veut ceci, on veut cela. te azo an'ity, te azo an'izao. Qu'a fait le fils prodigue? Ary inona nataon'ilay zanaka adaly? Donne-moi ma part, papa. Omeo anay ny anjarako dada. Il réclame, il veut sa part. Nalainy ny anjarany. Il était inconscient, insensé. Ary tena hoe tsy tonga saina izy adaly izy. C'est comme ça les enfants. Dia ohatran'izay ihany Ils koa se ny demandent qu'est-ce zazakely. qu'ils peuvent gagner, qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu. Dia ny ao an-tsaina dia hoe inona zavatra ho azony, inona zavatra ho azony avy Qu'est-ce que Dieu peut leur donner? ary inona afaka omen'Andriamanitra azy. Mais jamais ils ne se demandent qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Fa izy dia tsy manontany tena mihitsy hoe ary inona ny andrasan'ny Qu'est-ce que je peux faire pour mon Père? inona zavatra azoko atao ao an'ny raiko. Un enfant qui est mature, Fa ny zaza anankiray rehefa matotra au lieu de dépenser les biens de son Père, raha tokony izy andany amin'ny fananany rainy, il se soucie de comment faire pour fructifier les affaires de son Père. dia mieritreritra izy hoe ahoana ny ampitomboana ny asan'ny rainy. Il se demande comment est-ce que je peux faire avancer les affaires de mon Père. Dia manontany tena izy hoe ahoana ny ampandrosoko ny asan'ny Parce raiko. que ce qui est à mon Père est aussi à moi. Satria izay any raiko dia ahy ihany koa, Je suis l'héritier de mon Père. dia izaho any mpandovan'ny raiko. Je dois me préoccuper des affaires de mon Père. Dia tokony mieritreritra ny asan'ny raiko. Je vais faire prospérer, évoluer, avancer les affaires de mon Père. Dia ataoko mahomby sy mitombo ary mandroso ny asan'ny raiko. Amen. Amen. Ça fait combien d'années que nous sommes convertis? Efa firy taona zay ny novatsika fo. Combien d'années que nous sommes des enfants de Dieu? Firy taona no nazanak'Andriamanitra Ça atsika. fait combien d'années que nous connaissons la vérité? Ary efa firy taona no nahalalantsika ny fahamarinana. Où sommes-nous et que sommes-nous devant les affaires de notre Père aujourd'hui? Ary aza ho aizitsika na inona ny ataontsika eo amin'ny asan'ny raintsika Parce qu'à ankehitriny. 12 ans, Satria tamin'izy 12 Jésus taona n'avait pas encore commencé son ministère, mbola tsy nanomboka ny asa fanompony akory Jesosy. mais à 12 ans, Fa tamin'izy 12 il se taona préoccupait des affaires de son Père. dia efa nikarakara ny asan'ny rainy izy. Ça fait combien d'années que je suis converti? Efa firy taona zay no ivako fo. 5 ans? 5 taona, 10 ans? 10 taona, 20 ans? 20 30 taona, ans? 30 taona. Est-ce que je me préoccupe des affaires de mon Père? Mieritreritra momba ny asan'ny raiko ve a? Ou bien je veux toujours recevoir, recevoir, recevoir? Sa hoe za te handray fotsiny, te handray fotsiny, te handray fotsiny. Vous savez comment est le cœur du Seigneur? Hitanareo hoe ohatrany ahoana fony tompo. Vous imaginez, nous qui sommes parents, Eritrereto hoe itsika ray aman-dreny nous faisons beaucoup d'investissements pour nos enfants. manome zavatra be dia be ho an'ny zanakitsika isika.
Nous investissons beaucoup d'argent, manome vola be dia be a mais à mesure que nos enfants grandissent, dia nefa rehefa miamitombo ny zanakitsika au lieu de devenir matures, raha tokony hoe ho tonga lasa matotra izy a ils ont encore besoin de games, de jeux. dia mbola mila jeu izy a na kilalao. Combien grande peut être notre préoccupation? Dia nefany a ohatry ny ahoana ny fahasahiranantsika amin'izay. Mon enfant grandit de plus en plus, Ny zanako a dia mialehibe il prend de l'âge, me mahazo taona mais il izy n'est pas mature. fa tsy matotra izy Il ne comprend pas quelles sont les choses sérieuses de la vie. dia tsy fantany a hoe misy zavatra matotra kokoa eo amin'ny fiainana. Voyons comment est le cœur de Dieu. Andao isika hijery hoe ohatry ny ahoana ny fon'Andriamanitra. Matthieu chapitre 9. Matio antoko fasivy. Matthieu chapitre 9, on va lire à partir du verset 35. Matio toko fasivy a andiny fahatimy amby telopolo. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitorony filazantsara ny fanjakana, ary nasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ko amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Vous voyez comment Jésus voit la foule, les gens. Hitanareo hoe ohatry ny ahoana ny fijerin'ny tompo andreo vahoaka. Jésus, il est ému de compassion. Jesosy dia tena hoe nahonena azy. Il est triste dans son cœur Tena hoe nonena izy zany tanatiny fony. de voir des milliers et des milliers de personnes qui ne sont pas sauvées, qui vont en enfer. Dia nahita olona arivona manarivony any izay tsy voafonjy. Et il n'y a personne qui se préoccupe de ces âmes. Ary tsisy olona mikarakara tsy mieritreritra momba andreny Ces gens vont vers la perdition éternelle, Ireo olona ireo dia mandeha any amin'ny fahaverezana mandrakizay. mais personne ne fait rien. Fa tsisy olona manao ninina. Qui sommes-nous? Fa iza moa isika? Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Dia fa maninona ny tompo no namonjy atsika? Pourquoi lorsqu'il nous a sauvés, Fa maninona rehefa namonjy atsika il ne nous a pas pris immédiatement pour nous amener là où il est? dia tsy tonga dia nalainy teny eo isika. Mais pourquoi il nous a laissés sur la terre? Fa maninona isika navelany tety Parce qu'il veut que nous soyons sa bouche, satria tiany isika ho solom-bava. il veut que nous soyons ses yeux, Ary tiany isika ho solony il veut maso. que nous soyons ses oreilles, Ary tiany isika ho il fandrenena. veut que nous soyons ses pieds Ary tiany isika ho tongony pour aller faire ce qu'il a déjà fait mba handeha hanao an'izay efa nataony pendant qu'il était sur la terre. tamin'izy tety ambony. Il a montré le modèle Efa nampiseho an'ilay ohatra et il a appelé des disciples. dia efa niantsy mpianatra Il leur a montré ce qu'il faut faire. dia naseho any andreo zavatra tokony Et il y atao. avait les apôtres Dia nisy andreo apôstôly qui ont pris la relève izay nandray amin'ny faneva et ils nous ont communiqué. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. dia napitany taty amintsika izany zay natonga atsika Mais est-ce que nous vovoza. allons croiser nos bras? Fa tsika ave dia Parce que iravaka nous sommes tanana. sauvés. Satria isika efa voavoza. Est-ce à cela que le Seigneur nous a sauvés? Ary izay ve namonjeny tompo atsika? Et on va à chaque fois pleurer devant le Seigneur Dia isaky metsika atsika dia tonga hitomany eo anatrehany tompo pour réclamer des choses, angataka zavatra, apporter nos besoins, nos requêtes, hitondra ny fangatantsika ny zavatra comme ilayntsika des enfants. tahaka ny zazakely. Un enfant, c'est comme ça. Ohatr'izany ny Il zazakely demande, il veut, il veut, il veut, il izy dia veut. mangataka dia mila Mais il mila ne mila prend aucune fa responsabilité. izy dia tsy mandray andraikitra mihitsy.
Parce que c'est un enfant. satria izay mazaza On ne azy peut pas demander à un enfant de prendre des responsabilités. atsika tsy afaka mangataka amina zaza hoe andraindraikitra izy. Le Seigneur est ému de compassion. Fa ny tompo dia tena hoe naonena nijery andreo. Et il dit, la moisson est grande. Dia hoy izy hoe be ny Il y a vokatra, beaucoup de travail à faire. betsaka ny asa tokony atao. Qui va faire ce travail? Fa iza nanao an'izay asa izay? C'est toi et moi, non? Tsy zasy ianao ve za tsy zany? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Frères et sœurs, Raha lasana bavy a, le Seigneur est plus que jamais proche. dia tena hoe efa akaiky ny tompo a mihoatra noho ny Et le tany. malin le sait bien. Dia fantatry ilay ratsy zany. C'est pour cela Dia izay no antony qu'il utilise tout son système dia mampiasa ny fitaovany rehetra pour izy amener beaucoup de gens à la perdition. mba hitondra olona be dia be any amin'ny fahaverezana. Allons-nous rester là à observer parce que nous sommes déjà sauvés nous-mêmes? Dia tsika ve any dia hijoro fotsiny dia hitazana satria efa voavonjy Ou isika, bien nous allons retrousser nos manches, satria sa isika dia hamoatra tanan'akanjo aller dans la moisson dia andeha eny amin'ny vokatra pour produire des fruits, mba pour hamokatra, récolter. mba hitsinja. C'est la saison des mangues et des litchis maintenant. Dia fotoana manga sy ny litchi izao a, N'est-ce pas? sa tsy zany? Les litchis et les mangues ils sont bonnes quand ils sont mûrs. Hein? Ny litchi sy ny manga dia tena tsara rehefa masaka tsara iny izy a. Mais essayez de manger un litchi qui est vert. Fa andramony hoe mihinana litchi le maitso kely reny e, Personne ne peut manger ça. tsisy olona afaka mihinana zany a. Une mangue qui est bien mûre, Fa ny manga izay masaka tsara a, elle est juteuse, elle est bonne. dia misy ranony tsara, tena tsara le izy. On peut trouver deux catégories de mangues. Misy karazana anankiroa ny manga. Il y a des mangues qui ont mûri sur l'arbre Misy an'ilay manga izay masaka teo am-potiny a, et il y a des mangues qui ont été cueillies avant de commencer à mûrir, dia misy indray manga efa notazana talohany nahamasaka azy, qui ont été conservées pendant quelque temps. izay efa nampirima nandritra amin'ny fotoana maromaro. Mais est-ce que ces deux catégories de mangues ont le même goût? Fa mitovy ve ny tsiron'ireo manga anankiroa ireo? Non. Tsy mitovy. La mangue qui est cueillie au moment opportun, Fa le Au bon manga moment. izay notazana tamin'ny fotoana pendant nanety qu'elle azy était a, mûre, tamin'izy efa masaka, elle est bonne. tena hoe tsara. Amen. Amen. Mais si cette mangue qui est mûre Fa n'est pas cueillie, raha ohatra ka io manga izay efa masaka io tsy ho tazana, elle n'est pas cueillie à temps, tsy ho tazana amin'ny fotoana tokony angalana qu'est-ce qu'elle azy, va devenir? dia tonga manahoana Il izy? y a des oiseaux qui vont les manger. Ho avy ny vorona dia hihinana azy. Sinon, ça va tomber toute seule, ça va pourrir. Raha tsy zany a dia hilatsaka ho azy iny a dia olo. C'en est de même pour nous. Dia ohatran'izany ihany koa isika. Le Seigneur a dit, la moisson est grande. Izao no lazain'ny tompo hoe be ny vokatra, C'est déjà mûr, ary efa masaka le izy, parce qu'il vient bientôt. satria efa akaiky izy. Nous avons besoin d'aller récolter la moisson. Dia tsika dia mila mandeha mijinja andro vokatra, Parce que si nous n'allons pas récolter cette moisson, satria tsika raha tsy mandeha mijinja andro vokatra ireo a, il y a des oiseaux qui vont les dévorer. dia isy vorona izay andrapaka an'izy ireo, Ils vont pourrir. na olo izy ireo. C'est-à-dire, il y a le malin qui va intervenir. Ny dikan'izany dia hoe ho avy le ratsy a, Il va gâter le cœur de ces gens-là, dia andoto ny fondren'olo ireny. alors qu'il y a des gens qui crient, Dia nefa ny misy olona izay mikiki, qui souffrent, izay mijaly qui ont besoin d'être sauvés, izay mila famonjena, qui ont besoin qu'on leur parle de Jésus. izay mila ho resana momba an'i Jesosy. Amen. Amen. La moisson, elle est grande, frères et sœurs. Betsaka ny vokatra raha Mais il y a lasana peu bavy, d'ouvriers. fa vitsy ny mpiasa. Nous sommes les ouvriers Isika le mpiasa qui devons aller dans le champ izay tokony handeha eny an-tsaha pour moissonner. mba hijinja ny vokatra.
Nous pouvons être heureux de ce que nous sommes sauvés. Tena hoe afaka mifaly isika satria efa vovonjy. La vie éternelle, elle est assurée. Dia efa azo antoka ny fiainana mandrakizay a. Nous pouvons rester tranquilles là où nous sommes. Dia efa afaka mipetrapetraka isika any amin'izay misy atsika. Mais que pense le Seigneur de nous? Fa ohatrany ahoana ny fijery ny tompo atsika. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Fantatrareo ve ny zavatra nahazo ny Sodoma sy Gomora? Bien souvent, on pense que parce qu'il y avait trop de débauche, c'est pour cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Indraindray tsika mieritratra hoe satria noho ny abetsahan'ny fahalotona izay namotehan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Mais voyons ce que dit la Bible. Fa ndao itsika hijery izay lazain'ny Baiboly. Ézéchiel chapitre 16. Ezekiely antoko fahenina ambin'ny folo. Et le verset 49. Andininy fa sivy ambin'ny efapolo. Ézéchiel 16, 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Indro, izao no eloko i Sodoma raha vavinao, avinavina sy fahabetsahan-kanina ary fantokim-pona no tao aminy sy tao amin'ny zanany vavy ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy. Sodome était dans l'abondance. Tao amin'ny Sodoma dia tena nisy ny zavatra rehetra, niaina tamin'ny fafenona. Il se sentait bien Tena hoe tsara ny fiainana parce qu'il avait tout. satria nanana ny zavatra rehetra izy. Il vivait dans l'abondance Niaina tao anatina fahampiana et il ne se souciait pas des autres. dia izy ireo dia tsy mieritreritra ny hafa. Il ne se souciait pas du malheureux et de l'indigent. Tsy nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux Dia nefa betsaka ny olona anaty parce qu'ils alahelo ne connaissent pas le Seigneur, satria izy dia tsy mahafantatra ny tompo, parce qu'ils ne sont pas sauvés. satria izy ireo dia tsy voavonjy. Mes frères, ce n'est pas seulement à l'extérieur, Fa rahalahy tsy any ivelany ihany zany, mais même au sein de l'Église. fa efa na dia eo anivon'ny fiangonana Il ary. y a des frères qui ont besoin d'être visités. Misy an rahalahy izay tokony Il y vangina, a des sœurs qui ont besoin d'être encouragées. misy an ranabavy an izay mila tokony hampaherezana. Mais malheureusement, Fa mampalahelo an, lorsqu'il peut se trouver que mety hoe misy zao an, je vais aller chez un frère ou dans une famille, hoe mankany amina rahalahy anankiray ana any amin'ny ankonana anankiray, une famille qui a besoin d'être encouragée, ankonana izay mila fampaherezana. et au lieu d'apporter des encouragements, Dia raha tokony hitondra fampaherezana an, je raconte beaucoup de choses dia mitantara zavatra be dia be an, qui détruisent de plus en plus la foi izay de la personne à qui je parle. izay vao may an mamotika hatrany hatrany an finoan'ilay olona izay resako. Au lieu de construire, Dia raha tokony hanangana an, au lieu de construire la foi des frères et des sœurs, raha ohatra tokony hanangana ny finoan'ny rahalahy sy ny anabavy, au lieu de les aider à grandir, dia raha tokony hanampy azy ireo hiandroso je raconte n'importe quoi. lehibe, dia mitantara zavatra tsy tokony ho tantaraina. Et au lieu d'apporter de l'encouragement, Dia raha tokony hitondra fampaherezana, j'apporte du découragement. dia lasa tonga mitondra fakiviana. Et les rumeurs, les calomnies vont ici et là. Dia ny tsao an sy ny fosafosa an dia mandeha makary an. La moisson, elle est grande, frères et sœurs. Be ny vokatra rahalahy sy anabavy. Le Seigneur a besoin de toi et moi Dia ny tompo an dia tena mila ahy an sy anao pour bâtir son église, mba hanangana ny fiangonany, construire ce qui est détruit hanangana ny izay efa rafy au sein de l'église. eo anivon'ny fiangonana. Il y a beaucoup de travail à faire, frères et sœurs. Ary tena misy asa be dia be mila atao. Mais comment allons-nous pouvoir construire? Fa ahoana moa ny ahafahantsika manangana? Premièrement, Voalohany indrindra, nous avons besoin de laisser le Seigneur nous construire entre nous. tena hoe mila mamera ny tompo aloha isika hifanangana amin'ny samitsika. Je remercie le Seigneur pour l'équipe qu'il m'a donnée. Misaotra ny tompo any amin'ny ekipa izay nomeny ahy.
On est passé par un petit chemin, tena hoe efa nandalo tamina lalana kely ihany a mais ça a été un chemin. fa tena hoe lalana le izy On a eu des conflits, ary tena nisy fifandirana on a tao eu des problèmes. nisy olana tao Mais le Seigneur nous a travaillé. fa ny tompo a dia niasa tao anatinay Amen. amen Le Seigneur nous a travaillé. ny tompo dia niasa tao anatinay Il a construit une petite équipe, dia efa nanangana ekipa kely izy mais je a. rends grâce au Seigneur pour l'équipe que le Seigneur m'a donnée. dia misaotra ny tompo any amin'ny ekipa izay nomeny aho C'est normal que, en étant tous ensemble, ary tena normal hoe rehefa miaraka il est possible qu'on nous ayons, ça c'est sûr, on aura des divergences de vues, dia azo antoka mihitsy hoe misy fijery tsy mitovy a il y aura des confrontations entre nous, dia tsy maintsy misy fifampiresana amin'ny samitsika fifanlanana il y aura des problèmes entre nous, dia hisy olana eo amin'ny samitsika mais si nous fixons notre regard sur le Seigneur, fa raha ohatra tsika ka mibanjina an' jesosy a et si nous nous attachons à l'équipe apostolique, ary raha koa mifamatotra amin'ny ekipa apostolika le Seigneur va nous travailler ensemble dia hiasa amintsika ny tompo a dans nos différends, eo amin'ny fahasamihafatsika dans nos différences, eo amin'ny fahasamihafatsika pour former une équipe, mba hanamboatra ekipa anankiray pour former ce corps dont il a besoin. mba hanamboatra ilay tena izay ilainy Et nous pouvons aller de l'avant tous ensemble dia afaka mandroso miaraka et isika travailler ensemble. dia miaraka miasa Parce que l'Église, satria fiangonana c'est un corps, dia tena c'est iray une équipe. ekipa Nous avons anankiray besoin de travailler ensemble. dia mila miara-miasa isika Je fais un appel dia manao antso a à tous, ho antsika à tous les rehetra frères, ho andralahy à rehetra toutes les sœurs, ho any de nous anabavy tenir rehetra dans la main, mba hifandray tanana de marcher ensemble dia andeha hiaraka pour bâtir le royaume de Dieu. mba hiaraka hanangana ny fanjakan'andriamanitra Amen. amen Ça va pas être facile, hein? tsy ho mora akory izany a Nous aurons peut-être des accrochages, dia tena hoe mety misy zavatra hifanolanatsika mais c'est normal. fa normal Si nous fixons notre regard sur le Seigneur raha mibanjana ny tompo et nous isika nous attachons à l'équipe apostolique, dia mifamatotra amin'ny ekipa apostolika toutes ces différences, reo fahasamihafany reo a ça va disparaître au fur et à mesure dia anjavina tsikelikely pour tsikelikely arriver à avoir un seul cœur, dia lasa anana fo iray isika avoir un même langage, anana fomba fiteny anankiray un même esprit, fanahy iray une même vision. ary vina iray Et on va avancer dans la même direction. dia andeha amina lalana anankiray Mais si je regarde les défauts des uns et des autres, fa raha ohatra ka mijery a ny fahalemen'ny hafa je vais me dire, non, je ne peux pas travailler avec lui. Non, celle-là, il est ceci, celui-ci, il est cela. dia hiteny hoe za tsy afaka miara-miasa amin'ito fa hito ohatr'izao a Je vais me mettre à juger les uns les autres, dia lasa hitsara ny à hafa les condamner. anameloka azy Mais qui ireo m'a donné cette autorité fa iza name an'izany fahefany de zany juger et de condamner? hoe hitsara sy anameloka J'accepte chaque frère et chaque sœur tel qu'il est. za dia manaiky a andreo rahalasanabavy a maha izy azy Et je sais que le Seigneur utilise chaque frère dia fantatra hoe ny tompo dia mampiasa ny et le rahalahy caractère de ce frère-là sy ny toetran'io rahalahy io pour travailler en moi. mba hiasana ao anatiko Si je veux que le frère change ary raha tiako iova le rahalahy parce qu'il est insupportable, satria dia tsy mahafinaritra je dois savoir dia mila fantatra que c'est moi que le Seigneur veut travailler. hoe zany tia ny tompo C'est amboary pas le frère, tsy le rahalahy c'est akory moi. fa za Le Seigneur veut que j'accepte mon frère. ary ny tompo a dia tiany anaiky ny rahalahiko Amen. amen Il y a du travail, frères et sœurs. tena hoe misy asa atao raha lasanabavy a Nous avons besoin d'être bâtis ensemble dia tena hoe mila miaraka tafaorina isika pour pouvoir bâtir ensemble l'église du Seigneur. mba ahafahantsika manorina miaraka fiangonan'ny tompo Je ne sais pas si vous comprenez. tsy haiko raha azonareo Nous le avons izy. besoin d'être bâtis ensemble.
tena hoe mila miara-miorina isika, Nous allons être moulés ensemble, tena hoe miara-volavolaina isika, travailler ensemble. hiasana Ça miaraka. fait mal. Marary le izy. Mais après, Fa le aorianan'izay résultat c'est quoi? inona ny Nous vokatra allons azy? faire former une bonne équipe. Lasa ho tonga ekipa tsara anankiray isika. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas à rester dans notre petit coin Zany hoe tsy mila zany hoe tsika mipetraka any amin'ny toerana parce que izay nous avons tsika du mal fotsiny. à accepter un tel frère, une telle sœur. Satria tsika tena mafy amintsika manaiky an'le rahalahy. Ça c'est de l'égoïsme. Fa fitiavan-tena C'est izany. ça le caractère de Sodome. Ary izay ny toetra ny Sodoma. Il était dans l'abondance, Tao anatina fahafenona izy ireo. satisfait, Tena hoe et il s'en fout des autres. dia tsy ny raharaha ny Je continue ma route. manohy ny lalako a. Le Seigneur veut que nous soyons utiles dans sa maison. Ary tena tian'Andriamanitra tsika hoe ilaina ao amin'ny tranony. On peut tout de suite penser à beaucoup de choses quand on parle de servir le Seigneur. Mety afaka tonga dia efa mieritreritra zavatra be dia be isika rehefa miresaka hoe manompo ny tompo. Mais n'allons pas très vite. Fandaontsika tsy hazakazaka. Je ne parle servir, ça ne veut pas nécessairement dire être ancien diacre ou diaconesse. Izany hoe zany manompo zany tsy voatery hoe tonga dia diakona na aloha Il y olona. a beaucoup de choses Fa be dia be que nous pouvons faire ny zavatra pour azontsika servir atao le Seigneur. mba hanompoana Mais ny la tompo. première chose, Fa ny voalohany indrindra c'est que nous devons avoir cette soif de servir le Seigneur. dia mila manana an'izay etaeta izay tsika hoe hanompo ny C'est tompo. le premier passage que nous avons lu. Ary izay le andalana voalohany Aspirer, désirer servir tena le hoe Seigneur. maniry hanompo ny tompo. On peut se dire, oui, mais moi je veux servir le Seigneur, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Mety tentsika hoe anzange te hanompo ny tompo fa tsy haiko inona le atao Je ne connais pas mon talent, je ne connais pas mon don. tsy fantatro ny talentako a tsy fantatro ny fanomezam-pasoavana On n'est pas là. zanako, a. Tsy any aloha La isika. première chose, Fa ny c'est de voalohany répondre indrindra à l'appel. dia mamaly an'le Le Seigneur, me voici. tompo ity a. Amen. Amen. C'est pas, ah, moi je sais faire ceci, ben je vais faire cela alors. Tsy hoe mahay an'izao akory dia ity zany ny dia ho ataoko. Le Seigneur n'a pas besoin de nos capacités et de nos compétences. Fa Andriamanitra dia tsy mila ny fahaizantsika. Il veut que nous répondions d'abord à son appel, Fa tiany isika amaly ny antsony après il va nous équiper dia avy eo izy izy no ampitao pour atsika pouvoir se servir de lui, mba ahafahany a mampiasa pour pouvoir atsika, le servir plutôt. mba ahafahantsika manompo azy. Amen. Amen. Répondre à l'appel. Mamaly an'le antso. Seigneur, me voici. Tompo ity Je veux être utile tompo teo ho ampiasaina dans ton royaume. eo amin'ny Me fanjakanao voici. ity a Équipe-moi. me fitaova Je veux faire partie de l'équipe. teo ao anatin'le ekipa, Je veux travailler en équipe. te hiara-iasa amin'le ekipa, Je veux être travaillé avec l'équipe. te hiasana miaraka amin'le ekipa, Je veux m'humilier, te hanetry te tena, laisser me travailler, te hiasana tsy me hamaty, changer, me transformer, ho vaina pour que je puisse ensemble, avec les frères et les sœurs, mba ahafahako a miaraka amin'ireo ralasanabavy a bâtir ton église. manorina ny fiangonanao. Amen. Amen. Quand on ne se laisse pas travailler par le Seigneur Ary rehefa tsy mamela ny tompo miasa ao anatsika isika et qu'on veut immédiatement le servir, dia nefitsika tonga dia te hanompo azy qu'est-ce qui se passe? dia inona ny zavatra mitranga. Nous commettons beaucoup de dégâts. Lasa manimba zavatra be dia be isika Parce qu'on est encore un enfant. satria isika dia mbola zaza Un enfant ne peut pas encore servir. ary ny zaza dia mbola tsy afaka manompo. Je vois parfois à la maison, Zay mahita ao an-trano a Marcus, il a 7 ans. Marcus a 7 taona izy a. Quand nous sommes à la cuisine, Rehefa ao an-dakozia zay a parfois c'est tout le monde qui est à la cuisine. dia indraindray a zay rehetra miaraka ao an-dakozia On ne force personne, hein. ary tsy mamorosiana izy Mais an'izy nous a commençons à faire la cuisine. fa rehefa manomboka manao sakafo Il y izy a un reny qui arrive, est-ce que je peux aider? dia misy anankiray tonga afaka manampy Et ve? l'autre, est-ce que moi aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ah, inona ny zavatra azoko atao Et tout le monde s'y met.
dia miaraka miasa eo Alors daholo. Marcus, quand il voit ça, Fa Marcus rehefa mahita an'izay izy a il vient, moi aussi je vais aider. dia tonga iny koa izy toy hoe za koa hanampy. Il voit par exemple des tomates ou des oignons, Mety hoe mahita voatabia izy na tongolo a et tout de suite il prend un couteau, dia tonga izy dia maka antsy et il veut éplucher. dia tia amofy izy. Il fait ça de tout son cœur, Tena hoe ataony amin'ny fony rehetra ilay izy avec beaucoup d'amour. miaraka amin'ny fitiavana. Mais un enfant avec un couteau, Fa zaza zany miaraka amina antsy a c'est vrai, il a une bonne motivation. tena hoe mety hoe tsara le Mais c'est un enfant. azy fa zaza io On doit limiter ce qu'on peut lui permettre de faire. dia mila ferana izay zavatra azony atao. Alors quand on lui dit, non, 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 tu fais pas ça, Dia rehefa tenenina izy hoe tsy manao an'iny ianao quel effet ça lui donne? dia inona ny fiatraikany Il est triste. malahelo izy. Il ne comprend pas pourquoi vous pouvez utiliser des couteaux, mais moi je ne peux pas utiliser de couteau. Dia mieritreritra izy hoe fa manina moa zany nareo afaka mampiasa antsy fa za tsy afaka mampiasa antsy. Et il se fâche. Dia tezitra izy. Pourquoi? Satria manina Parce que c'est un enfant. satria zaza izy. Alors il faut trouver quelque chose pour lui, Dia mila tetavana zavatra zany izy pour ne pas le blesser, mba tsy andratrana pour que lui aussi puisse participer. mba ahafahany mandray anjara ihany koa. C'en est de même pour l'Église. Dia ohatran'izay ihany koa ny fiangonana. Il y a des gens qui progressent de maturité en maturité. Misy olona izay mandroso amin'ny famatorana Je ne pointe le doigt sur personne, hein. ary za dia tsy manondry tanana an'izy Mais il y a rehetra d'autres koa. qui sont encore des enfants. Fa misy mbola zaza. C'est comme ça dans toutes les églises. Dia ohatran'izay any amin'ny fiangonana rehetra. Donc quand on est un enfant, Dia rehefa mbola zaza isika on peut se demander, pourquoi alors moi je ne peux pas faire telle chose alors que telle personne peut faire ceci? dia manontany tena antsika fa maninona moa ihany na afaka manao an'izao nefa za tsy afaka manao Pourquoi un an'ilay tel izy. peut aller là-bas, pourquoi moi je ne peux pas aller là-bas aussi? Hoe fa maninona ihany afaka mandeha makany nefa dia za tsy afaka makany. Parfois on ne comprend pas. Dia indraindray any tsy takantsika ilay izy a. Mais c'est justement une des raisons pour laquelle nous avons besoin de nous constituer en équipe Dia nefa izay indrindra ny antony hoe mila ho tonga ekipa pour anankiray être isika travaillés, mba ahafahana hoe pour hiasana comprendre des choses que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui, mba ahafahantsika maintenant, matakatra zavatra izay mety mbola tsy takantsika en nous ankehitriny. laissant travailler. Tena hoe rehefa mamela miasa ao anatsika Nous grandissons dia mialehibe et nous isika comprenons des choses. dia lasa matakatra zavatra isika Nous voyons des choses dia mahita zavatra que nous ne isika voyions pas avant. izay tsy hitantsika Nous tany comprenons ariny des choses matakatra que zavatra nous ne isika comprenions pas avant. izay tsy hitantsika ny tany ariny. Amen. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps ne me permet pas. Be dia be ny zavatra tiako tenena fa voafetra amin'ny fotoana ihany a. Mais nous avons besoin de votre main d'association Fa tena hoe mila ny tananareo izahay a pour travailler ensemble mba ahafahantsika miara-miasa de Dieu. ho amin'ny fampandrosoana ny fanjaka. Mais considérez seulement l'appel du Seigneur. Et soyez disposés. Que notre cœur soit disposé pour répondre à l'appel du Seigneur. Dans Ésaïe, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Ce sont des gens qui sont disposés, qui sont prêts à répondre à l'appel que le Seigneur peut utiliser. Et cet appel ne s'adresse pas aux gens qui sont dehors, mais à nous qui sommes dans le royaume. Nous, le peuple de Dieu. Mais n'oublions pas que nous avons besoin d'être travaillés ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Si nous ne sommes pas travaillés ensemble, il est impossible de pouvoir travailler ensemble.
C'est pour cela que nous avons besoin de nous dépouiller de notre statut, de notre position, de notre étiquette, de ce que nous sommes, nous abaisser, nous humilier pour le Seigneur, faire le Seigneur, pour laisser le Seigneur faire ce qu'il veut. Amen. Amen. Nous avons besoin d'avancer, frères et sœurs. D'enterrer toutes les armes. Nous dépouiller de l'orgueil, de la haine, de la jalousie. Je ne suis pas en train de dire que vous avez ça, parce que je suis concerné. Tant que nous revêtons de cette chair, nous aurons toujours à combattre contre tout cela. Je fais partie. Nous avons besoin de combattre contre l'orgueil, la position, ce que nous sommes, ce que nous savons, l'expérience que nous avons. Nous avons besoin de nous abaisser pour laisser le Seigneur le faire. Amen. Nous allons nous lever. Oh, alléluia. Merci. Alléluia.